izay fahadimapolo taona ny OGM zay a dia isy ilay fionam-be afrikanina ho an'ny mpanao gazety amin'ny volana oktobra ankoatran'ny hoe fiarahana amin'ny faly amin'ny 4 mai io zany isam-paritra ihany koa dia misy izay fiarahana amin'ny faly any amin'ny samy mpanao gazety isam-paritra izay dia ao anatin'ny fanomanana izay forum africain du journalisme izay sika io ny tena hanamariana azy ankoatra ilay fanamiana mitovy izay karakarain'ny birao izay anentanana antsika mpanao gazety andray anjara. Hetsika ara-panatanjahantena fanao isa-taona atao ampiray ireo mpisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety ny intermedia fa ihany koa fotoana hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fankalazana ny 15 taona ny OGM. Raha ny 3 sy ny 4 Mai no neverana hoe hanatanterahana azy dia natambatra ho amin'ny sabotsy 4 Mai 2024 avokoa ireo lalao rehetra. Ny tomboisa ireo ekipa misehatra amin'ny asa fanaovan-gazety mandray anjara raha oharina tamin'ny herintaona. 9 zany ny ekipa misoratra anarana andray anjara ho amin'ity intermedia 2024 ity. 9 foot, 10 basket. Raha ny 3 sy 4 Mai no heverina hanatanterahana izany dia natambatra ho amin'ny sabotsy 4 Mai 2024 etsy amin'ny kianja Barea Mahamasina ireo lalao ary efa vonina tsara ny zava-drehetra hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety Monica Rasolo Arson. Ny tanjona dia ilay averina ihany hoe iray eny an-kianja isika mpanao gazety iray eny an-kianja ao anatin'ny asa dia mba iray eny an-kianja ihany koa isika ao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Tsy hivina ihany hoe hiteraka fanafoanana avy hatrany ny fandraisana anjaran'ny ekipa ny fampidirana mercenaire satria tsy tena ilay hoe lalao be ikendry inona no tanjona fa ilay fiarahana miaraka ety anatin'ny fanatanjahantena mihitsy. Université anankiroa any France no manome ny fiofanana mpampianatra avy any daholo no anao ny fampifanana eto Madagasikara izany hoe ho avy eto Madagasikara ry zareo dia ny Université Paris sy ny Sorbonne. Tonga eto Madagasikara ny fandaharana asa MB International d'Excellence izay hita amina firenena miisa 7 ary efa niasa nandritry ny 20 taona. Maharisika amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fanafarana fanofanana avy any ivelany ny malagasy hoy ny talepitantana ity rafitra ity ary mba hanamaivanana ny fahasaranan'ireo malagasy sy mpandraraha maro ireo ny sitraka vatsim-pianarana sy mbola te hisitraka izany tetikasa izany no nahatongavana eto. Donc on attend tout le monde, on attend toutes les entreprises, puisque on sait que Madagascar a plein de talents, mais qu'on a du mal à les retenir. Les entreprises ont du mal à retenir. C'est le moment d'investir dans les talents locaux et de leur offrir ce type de formation de qualité. Efa eo amin'ny 10 manodidina eo ny malagasy nisoratra anarana sy nanaraka ny lalam-piofanana io tany aloha tany izay mihitsy no antony nahatonga an'izareo tapa-kevitra hoe hositafana eto amintsika ilay izy satria teo aloha zany voatery tsy maintsy makany Maurice ny gasy manao an'ilay fiofanana dia lasa lafo ilay izy amin'ny resaka fivezivezena miampy ny koan'ilay fiofanana dia izao izy zany rehefa tonga eto amintsika dia mba afaka misokatra amin'izay kotsika. Ho an'ity taona ity dia mpiasa na mpandraraha malagasy misy 20 no hiofana izay hanomboka ny faran'ny volana oktobra 2024. Hiara isa lahy amin'ny fanatanterahana izany ny Université Paris Dauphine ao Paris sy ny IAE Paris Sorbonne Business School miaraka amin'ireo mpampianatra avy any Frantsa izay ho avy hanome fampianarana eto Antananarivo. Kendren'izy ireo ny hanamafy ny leta sy ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa sy mpandraraha malagasy. Mizara 3 ngeza be ny lalam-piofanana rano ao anatin'ilay parcours dia ny voalohany aloha zany ny resaka fitantarana ara-bola rehetra ao anatin'ny orinasa, avy eo ny resaka fitantanana ny olona izany hoe ny ressources humaines tafiditra ao anatin'izay ny resaka hoe fampiakarana ny lenta ny fahaizana ary ihany koa management, stratégie, pilotage de la performance. Ary ny fitantanana indrindra koa izay fampiakarana ny lenta izay zany ho an'ny mpiasa. Amin'izao fankalazana ny fety ny asa zao
dia hikarakara hetsika izay any amin'ny commune Ambato. Samy ny ato anatin'ny commune Ambato district-ny Ambohidratrimo ny fety sy hetsika fankalazana izany fety ny asa zany ny voalohan'ny volana May. Hitodika amin'ny mahazava-dehibe ny fambolena sy fiompiana ny fanamariana ny 2 May 2024 ho an'ny fikambanana Zazamanga Vetsinambohidratrimo. Isy vakodrazana, fanehoana ny fitafiana maha-malagasy sy filaharam-be ihany koa izay mampiavaka manokana moa ity hetsika ity. Ny tanjona dia hoe mila ampahafantarana ny tantsaha fa anisan'ny asa mendrika zany hoe tantsaha sy ny fambolena izany. Avotra mandritra izany fa tokony atao laharam-pahamehana ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara satria ireo ihany no afaka hanavotra antsika rehetra aoriana kely ao. Fa anisan'ny mitotongana ny lafin'ny asa teto Madagasikara ary anisan'ny tsy mifanaraka amin'ny vidim-piainana ny karama ankehitriny. Ny 20 isan-jato ny malagasy dia anisan'ny tantsaha ary mendrika ankalazana izany fetin'ny asa izany.